hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ry havana. Amen. Andeha ary isika araka hivavaka hisaotra ny Tompo amin'izao maraina izao. Misaotra anao noho ny fahasoavana izay fa nomenao indray an'ity andro vaovao ity Tompo. Dia misaotra fahavitiavanao izany, famindraponao ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anisan'ny andinin-tsoratra masina mahafehy ny hoe manapaka amin'ny fahefan'ny Tompo ry havana ity mpitoroteny toko 7:4 ity. Ity dia toy an'ilay andinin-tsoratra masina efa hitantsika omaly. Andinga eo vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ary izany. Fantatro fa izay rehetra ataon'Andriamanitra dia haharitra mandrakizay, tsy azo ampiana ary tsy azo analàna izany, ka dia ataon'Andriamanitra matahotra eo masony ny olona. Amen. Araka ny ahitantsika azy dia mizara telo mazava tsara ry havako izany andinin-tsoratra masina izany. Voalohany, maharitra mandrakizay izay rehetra ataon'Andriamanitra. Eto dia mifanohitra mihitsy amin'izay ataontsika olombelona ny ataon'Andriamanitra. Tsy misy ny hodoria hoy ilay hira izay raha miresaka ny fiainana ety ambany masoandro izy, ary marina izany hitantsika eto. Izay nataon'Andriamanitra irery no maharitra mandrakizay. Faharoa, tsy azo ampiana, tsy azo analàna. Izany hoe tsy misy afaka manova ny planin'Andriamanitra na iza ra iza. Izay ataony dia tsy maintsy tanteraka. Inona no dikan'izany ry havana? Milaza zany ny maha masy mandidy dia amterina foana izany ilay hoe masy mandidy, tsy hoe manjakazaka akory fa tena ampiaran'Andriamanitra mihitsy ny fitiavany ny voary rehetra no ariany ry havana. Izany hoe hitantsika eto koa hoe tsy azon'ny olona ampiana ary tsy azo analàna izany koa dia ahitantsika taratra ry havana milaza fa ampy sy feno ary tonga lafatra, tena tonga amin'ny fahatanterahany izay rehetra nataon'Andriamanitra. Dia tonga ao an-tsaina ny fanontaniana manao hoe ahoana ary reny olona manao chirurgie estetika ireny raha izany? Ary koa indrindra indrindra lasa lavitra ny fanontaniana hoe ahoana ary reny transgenre ireny? Dia ny olona lehilahy mivadika vehivavy na vehivavy avadika lehilahy. Hitantsika eto fa mazava be mihitsy fa izay nataon'Andriamanitra dia tsy azo ampiana ary tsy azo analàna. Mampieritreritra fahatelo sady farany dia izao, ny tanjon'Andriamanitra amin'ireo rehetra ireo dia ny ananan'ny olona ny fahatahorana an'Andriamanitra. Io ilay fahatahorana izay antitranterinà foana fa mahatonga antsika tsy hitsoaka an'Andriamanitra akory, fa mahatonga antsika hanaja azy, hahatonga antsika hanome voninahitra azy amin'ny maha-olombelona antsika tsirairay avy ry havana. Dikan'izany ary dia zava-dehibe ity andinin-tsoratra masina ity izay ary atao mihitsy hoe mahafehy an'ity lohahevitra izay iainantsika ity, ny amin'ny hoe manapaka amin'ny fahefany ny Tompo ry havana. Andeha ary heverina ho vakiana ilay mpitoroteny toko 7:4 teo manao hoe fantatro fa izay rehetra ataon'Andriamanitra dia haharitra mandrakizay, tsy azo ampiana, tsy azo analàna izany, ka dia ataon'Andriamanitra matahotra eo masony ny olona. Amen. Mivavaka ary isika dia misaotra fa tsara ianao Andriamanitra ary nataonao tsara ny zavatra rehetra, ary anisan'izany izay olombelona amin'izao maha izay anay izao dia nataonao tsara koa. Misaotra Tompo, voninahitra ho anao. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.